manodidina ny 70 no isan'ireo délégation avy aty aloatra mangoro hiatrika ny fifanana ara-panatanjahantena tsekoly nasionaly izay atao any Mahajanga ny volana ho avy izao. Fantatra io nandritra ny lanonam-pamarana ny sport scolaire régional tsy mivanavana 7 izay natao teto Amparafara nandritra ny 4 andro. Mendry piderana ny fandraisana, mendry piderana ny pilalao ary mendry piderana koa ny mpitondra fanjakana sy ny ray aman-dreny rehetrarehetra taty amin'ny faritra ny district ny Amparafara satria na nandray vahiny dia soagana manokana ireo mpanohana nay atao anatin'izany fanomanana ny tsy mivanavana 7 izany. Mitsodrano andreo solotenan'ny Draina loatra Mangoro izay hiatrika ny national any Majunga indray mba aleo alasana ingene hitondra avo nyzany région loatra Mangoro zany ireo solotena rehetra ireo. Raha ny filarana ankapobeny tamin'ity tsy mivanavana 7 ity dia mitana ny larana voalohany ny sisikona Moramanga, larana faharoa ny sisikona Amparafara, larana fahatelo ny sisikona Ambatondrazaka, larana fahaefatra ny sisikona Nosy Bienal ary ny larana fahadimy ny sisikona Andilamena.